laza zavatra aminareo zao afaka manao zavatra foana ianao fa tsy ahavitaniana tsisy an'Andriamanitra. Oya hoe afaka manao zavatra foana ianao fa tsy ahavitaniana tsy misy an'Andriamanitra. Fa izy ny eo amin'ny faratambony tsy maintsy ao amin'ny lisitra. Rehefa nazo ny fahafenon'ny fanamasina tany amin'ny taona 70 dia nantsoin'Andriamanitra toroteny. Ny hoe vehivavy mpitoroteny dia tsy dia nalaza loatra tamin'izany. Za tsy nalala izany fa nanao izay anaran'Andriamanitra fotsiny. Za zany hoe tena baky teny mihitsy tsy mba nijery afaka ohatry ny taondohako ny fahatsapako tonga dia hoe Andriamanitra ny antsoina zao dia faly fotsiny dia nangatahana hiala tamin'ny fiangonako dia nisaraka tamin'ny namana maro dia tena vitsy isa tavela ny ankamaroan'ireo fianakaviana. Zay zany tahaka ny fady azonareo nailiky ny fianakaviana fotoana lava dia lava tokoa satria tsy tahaka ny mihitsy zany hoe nanao zavatra hafa amin'ny mahazatra, nanao dingana ny voaka amin'ilay zavatra kely mitovy amin'izay ataon'ny olona rehetra ary mila nandony vidiny ary mila nalohako meloa zany dia mila nandoa zany betsaka efa betsaka hatramin'izay. Tsy mahafinaritra mihitsy zany amin'ny toerana misy azany dia mahita olona manao lahatsoratra amin'ny gazety mikasika anao izay fantatrao fa tsy marina dia Andriamanitra miteny hoe aza manao izay aherovana ny tenanao amin'izany akory. Zany hoe rehefa misy zavatra voalaza mikasika antsika matetika dia hoy ny olona hoe maninona raha miseho tele fotsiny ianao dia milaza amin'ny olona marina miteny amin'izao tontolo izao ianao fa Andriamanitra tsy hamelantsika anao izany. Azonareo mety ana zavazavatra matetika raha toka zavatra fantatra fa ilain'ny olona ho fantarina zany fa misy vidiny aloha zany. Fa ireo tombontsoa reo olona Jesosy tsaroko anatony ray alina ary tena naonena mihitsy dia naniry mba ho fotoana fifoazana zany fa rehefa nifoa dia mbola nampalahelo fa naniry te hiverina torindray. Efa nisy olatratra ohatr'izany ve? Tena aleloia, tena faly aho miadana faly aho. Tena tiako ny fiainako. Haiko fa nateraka indray vita batisan'ny fanahy masina ety an-dalana ho any an-danitra. Dia manao zavatra amin'ny fiainako izay mamovokatra. Fa mila mamela namako tamin'izany fotoana izany ary dia nandreritra ny fotoana ela fa manana namana maro aho izao. Hoy Josoa hoe misy karazan'Andriamanitra betsaka afaka tomponao fa raha za sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehova izahay. Amen. Aza mba menatra ny maha-kristianina zany tsy hamelako ny olona anao reny fisalasalandreny rehefa manao zavatra. Rehefa maka fotoana amin'ny fanaovana ny antsony altara dia mangataka ny olona hitsangana foana raha te handray an'i Kristy izy ary tsy misy antony tokony tsy handrinao hitsanga zany fa raha eto ianao tsy te hitsangana dia tsy hanao zany mihitsy ianao ny velany ihany. Ka ny androany dia fotoana fanapahan-kevitra ary manontany anareo raha misy tsikombakomba amin'ny fianareo dia ajanony zany. Noho ny amin'Andriamanitra ajanony zany. Aza manao tahaka ny olona rehetra ny velany ihany. Aza mihevitra fa tsara noho zareo, aza mampiseho fa tsara noho zareo zany ianao. Ataovy azo antoka hoe takantsika fa miaina eo ambanin'ilay mahita ny zavatra-drehetra sika. Andriamanitra mahita ny zavatra-drehetra. Hoy Joela 7:1-4 ny rehetra ho ao amin'ny sahan'ny fanapahan-kevitra ary za mino zany ary tsy mihevitra aminareo ankehitriny fotsiny fa rehefa manao zavatra zao dia angamba ny hevitr'ireo olona tapitrisany mijery zao fandarana zao. Ary angamba ao amin'ny sahan'ny fanapahan-kevitra ianao zao. Angamba azy ianao zao hoe mpanaovana zavatra izay fantatrao fa tsy mety ao an-tsainao ao. Hainao fa tsy izay ny tsara. Fantatrao fa tsy izay marina ny zavatra tadiavin'Andriamanitra ataonao fa izay nefa ny mahafinaritra anao. Zany no azoanao izay tianao azo aingana mihoatra no ianao hiandry avy amin'Andriamanitra dia alay-panahy amin'izay ianao hitsikombakomba anao izay amin'ny fomba zao tontolo izao fa dia miangavy ianao androany aza manao izany. Aza mitsikombakomba izany. Miandrasan'Andriamanitra izay hanomeny tena fitahiany marina. Nanana fandrinany amin'ny asa fanomponany mba hitory-teny sy andeha maneran-tany dia zany hoe napetraka Andriamanitra tato amiko zany fa tsy nijanona fandrina fotsiny zany hoe nanana zany tato anatika dia za zany tena tahakany
maiky andeha am'izay de nanao zavatra kely teto a de zavatra kely tany de zavatra kely teto de zavatra kely tany tena sarotra zany azonareo rehefa nandalo taona maro ny amin'ny kely ianao de avy eo iny zavatra ao amin'ny lehibe koa de voasandray fitenenana tamin'ny fivoriana tany California de zay mihitsy ny fotoana voalohany voanaizy de lavitra nisy anay ka de faly ery zay ka rehefa nivoaka tany a de nisy lehilahy nanatona anay laza hoe efa nanaraka kely ny asa fanompona de hoy izy hoe temban'olo tena anao manager anao de hoy izy hoe mampanantena anao fa ao anatin'ny fotoana fohy afaka mampalaza ny anaranao maneran-tany fa raisiko aloha ny teny fanekenao de azo taridalana feno anao de blablablablabla aza mba misaina akory hoe tsy naniry anao zany fa naniry mihitsy a fa mitrangan-javatra oatra zany de mety ala-pana mihitsy asika hoe zay zany valiny avy amin'Andriamanitra zany namele ola ilain'Andriamanitra fa rehefa nandro teo mpandriko ka nakasesta ny arivan'iny de nanan'izao zavatra zao atao anatiko koa aza manao zany de nandre tamin'Andriamanitra laza hoe raha maritra am'izao ianao de za no mpanandratra anao de za no mpampiofana anao de za no anao fantatr'olona hoe izy ianao rehefa ny sainy zany a de nangovotra ny saina fa hoe safidy raha ihany no ataoko ino angia zao hoe de safidy raha ihany no nataoko de ny andeha hiaraka amin'olona mihoatra amin'ny iandry an'Andriamanitra fa mila tariny fanasika de mila manana finiavana ny amela zavatra ianao raha toka fomba azona azy amin'ny fomba tsy mety zany de miandry an'Andriamanitra fantatsika ny olana zay natafitra ny Abrahama Sarara teo ampiandrasana ny fanekera avy amin'Andriamanitra izy ireo ka tsy tonga viainga zany de nanita-kevitra ny vehivavy ary tena mahita hevitra izy ary ohatry ny tsary zany matetika ny amin'ny firesahana amin'ny vadiny mba hanaraka izany hevitra zany fa tsy voatery foana fa matetika ihany de hitantsika tao amin'ny sa zany tamin'ny evandresaka tamin'ny Adama ny amin'ny hinanan'ilay voankazo za tsy mametsiny any zany fa tokony mba nandraindraikitra koa izy fa tsy hidirantsika lalany amin'izany tsy anam-potoana ho akory nareo raha resaka zany sika zao fa Sara no teny tamin'ny Abrahama mba haka ny mpanompovavy ny hovadiny mba hiterahany aminy ahafahany mahazo ny zaza zay niriny fa hoe tsy natolotr'Andriamanitra azy ary rehefa reraka ny andry izy zao mariny na manao azy le tantara sika rehetra nandalo fotoana oatra zany zay nananatsika fahafahana mampitrangy zany araka ny nofo zay ny tiavako miteny olona hoe amin'ny asanao aza mba manao ireo karazana kilalao ratsy zay fanao ny olona mba ahazona fisandratany aza mba mandeha de mody misakaiza mitondra fanomezana amin'olona zay tsy afaka irahanao amiana akory satria everinao fa manana fahefana izy ny anomeanao ny toerana zay tianao isondrotana fa ilaza zavatra aminareo raha tsy Andriamanitra no mametraka anao tsy tokony haniry zany ianao satria zay ametrahanao ny tenanao de ianao no miany tenanao fa raha izy mametraka anao izy no hiazona anao ka rehefa ny lehibenao no manomboka mangataka anao tsykombakomba kely ny amin'ny finoanao ka raha tokony ampifaly azy ianao de ilaina angamba ny anaovanao karazana famitahan'olona aloha na mba ampifalifaliana azy de angamba tsy mba manam-potoana iarahanao amin'ny fianakavianao mihitsy de zao ianao tsy afaka na de makany am-piangonana aza fa tsy maintsy mampifaly azy de zay ianao milaza hoe hitanao zao azonao za de kristianina ary tokony ho afaka ny ifandray amin'ireo mpinotahaka de no ao an-tranon'Andriamanitra de manandanja amiko zany ka hitanao tena tiako ty azy ty mbola te hiasy eto za tsy milaza zany amin'ny resaka lady fotsiny fa tsy tokony avelanao ny asanao hitsetsotra anao isa-minitra ny amin'ny fotoananao zany hoe misy olona miteny amiko matetika foana hoe malala olona zay fantatra fa olona tsara ry zareo ary mino an'Andriamanitra ry zareo fa tsy mba manana fotoana an'Andriamanitra mihitsy tena sahirana mafy amin'ny asa fitadavana izy raha mametraka an'Andriamanitra voalohany amin'ny fiainanao ianao zao ny tadio ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de ireo zavatra rehetrarehetra no atolotra ho anareo tena mahatsaratsara andro any misy karazana fijaliana roa zay afaka andalovanao eo amin'ny fiainana
ny ray dia ny fahantrana sy ny fijaliana izay anananao rehefa tsy manao an'andriamanitra ho voalohany amin'ny fiainanao dia matoka fa tena honeny ianao tsy miankina amin'izay anananao zany ny sasany amin'ny olona mahoneny indrindra eto tany dia ireo mpanan-karena indrindra sy ny olona malaza indrindra haitsika rehetra zany ka tsy izay ananantsika amin'ny aty ivelany zany resaka izany fa izay ananantsika ao anaty dia ilayntsika ny tsy hiderany ao an-tsaintsika dia avy eo manenjika foany izay verintsika fa hoe tena hitako fa ataoko fa lazaiko anao zao atao tsaiko ato akombony ny vava dia jereo izay lazain'Andriamanitra zao ny tian'Andriamanitra lazainanao ny amin'izay ivononanao atao Korintiana voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo mety hijaly amin'ny nofo isika rehefa misafidy an'Andriamanitra ho larana voalohany fa zany karazana jaly zany mamokatra fifaliana zaho te resaka kely aminareo mikasika ny fanahy zao tontolo zao sy ny filozofiany ary ny fahendreny zao tontolo zao sy ireo zavatra rehetra eo aminy fa sika tsy nandray fanahy izay amin'izao tontolo zao fa afahana masina avy amin'Andriamanitra natolotra atsika mba hahafahantsika mamantatra sy mahatakatra ary mankasitraka ny fanomezana dia ny fanomezan-danitra sy fitahiana maimaim-pony zany natolotra atsika avy amin'Andriamanitra ka tsy manana ny fanahy zao tontolo zao sika fa manana ny fanahy masin'Andriamanitra velona mba misy manana saina kely ny amin'ny mampafinaritra zany tsy manana ny fanahy zao tontolo zao sika fa manana ny fanahy masin'Andriamanitra velona izay mitoetra ao anatsika ndao jerena ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo amin'ny toko ihany fa ny olona izay araky ny nofo ihany olony nofo izay tsy manana Andriamanitra dia tsy manaikina mandray na miaiky eo am-pony ny fanomezana sy ny fampianarana ary ny fanambarana ny fanahin'Andriamanitra satria adala sy tsy misy saina izy tsy afaka ny amantatra azy izy hoe mba hitohy amin'ny famantarana ny fahalalana na mba ho lasa ifandray aminy kokoa miezaka manazava mitsipino amin'izao tontolo izao foana ianao ny amin'ny fanomezanao ny volanao tsaroko nisy mpandrarara izay ny teny tamiko hoe anampy ahy izy olona izay niasako taloha zany dia nanampy ahy tamin'ny fantaniana izay nisy teo aminay sy devy tamin'ny etranay tamin'izany taona zany dia hoy izy hoe zao voalohany aloha mame volaola be loatra nareo fa tsy azo mantsy zany na manao eto tany tsy hatakatra hoe nahoana ianao no maka ny farany herinandronao rehetra andehananao anao fandaniana dia andeha mba hijery madamy ray mandritra izany fotoana izany tsy teny afa-tsy aminao ary tsy izany ihany fa ny ankamaroan'ny fotoana mitabataba aminao izy tsy ho takatra ry zareo mihitsy zany dia mila jantsika ny fiandrandrana fa mety hatakatra atsika izy ireo aza miandrandra ny olona ao ampiasana hatakatra anao fa tsy hatakatra anao zany izy aza miandrandra ireo avanao tsy voavonjy hatakatra anao fa tsy manana fahafahana hatakatra anao izy fa ny mahaliana amin'izany afaka mahatakatra azy ireo ianao satria ianao nandalo teto nanao zany ka afaka manana fitserana kely ianao zany andiny fahadimy ambin'ny folo fa ny olona araky ny fanahy tokony ho isika io zany dia zao ny fomba fiainana izay tsy miaina amin'izay ao an-dohany na izay takatra ny saina mahafantatra ny zavadrehetra izy dia mizaha manadiady dia mikaroka izany manontany mamantatra ny zavatra rehetra ore olona rehefa tonga nyteny tamiko le mpikarakara avy any California hoe afaka mampalaza anao ary volana vitsy foana nylay izany raha tonga dia nandeha tamin'ny lohako tonga dia nanao siny avy hatrany fa rehefa nandro teo am-pandriana le fampahafantarany fanamasina nanomboka ny asa teo dia nahatsiaro-kasika sy tsindrona tao anaty zany fa za tsy teo voatsindrona zany tiako Andriamanitra no anaiky tiako mba ho fotoanan'Andriamanitra sy fomba an'Andriamanitra zany tiako mba ho oran'Andriamanitra zany fa teto nalala firy amin'ny olona eto zao no mahonena satria zareo manana zany tsindrona marary zany tamin'ny nanambadian'ireo vady izay tsy mpino akory marina mijoro vavolombelona zao no averiko fa nova azy ary efa mivady zay o le retsy raha misy zavatra mikasika azy tsy tianao rehefa vadinao izy vao maiky zany meratsy mila izaranao ny finoanao zao dia
minoan'Andriamanitra ary tsisy zany hoe elanao fotsiny zany zavatra izay nampidiranao ny tenanao. Marina zany ny sainy zany amaly tamin'izany tory mikasika ny tsy fiaraha-misakafo amin'ny olona manao ny tenany ompino nefa izy mbola meloka amin'ny fitsangatsangana sy fitiavam-bola ary karazan-javatra maro dia everiko fa tsara amiko mivena milaza hoe za tsy milaza hoe aza miara-misakafo amin'ny vadinao. Aza mandeha mody dia milaza hoe tsy afaka miara-misakafo anao ntsony a. Na vady na tsy haiko koa azonareo ny olona izay manao zavatra ohatr' izany mahita vehivavy tsara izy dia azonareo izy zany tsy pino fa tiany ilay vehivavy dia tadaviny. Ndao napa-kevitra fa ho tarihan'ny fanamasiny raha misy zavatra izay tadavinao ilaiko zany. Dia milaza tsia ianao satria mino fa Andriamanitra dia milaza tsia fa hiteny aminareo hanomboka hijaly amin'ny nofonareo. Hisiry firy eo amin'ny nofonao dia hisikika koa ao. Fa isy zavatra mahafinaritra izay hitranga ao anatinao ao dia andalo andresy fitsapana lehibe hafa koa nareo amin'ny filazana hoe tsy amin'ny tenanareo dia eny amin'Andriamanitra dia ho avy ny valim-pity anareo, ho avy ny valim-pity anao. Nataony Abrahama Sara rehetra dia niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra taona maro dia maro. Fa hatramintsika izao dia mbola miatrika ny fisian'i Ismaela foana. Ny andro tokony nataony dia niandry fotoana kelikely foana dia nanao Andriamanitra mandany hetsika raha tsy avy aminao zany fa tsy andeha tsy misy anao zany a. Marina e. Ndao jerena ny Petera voalohany toko faha-efatra. 9:1-5. Reo zao dia tena manandanja tokoa raha mbola tsy nianaranao mihitsy zany. Tena mahafinaritra ireo satria niaritra tamin'ny nofo antsika sy ianao Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa zany sainy zany hiaretanareo fahoriana mihoatra ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Zany ntsika hoe isan'andro manomana ny tenanao mialoha ianao ara-tsaina dia milaza hoe tsy fantatra izay zavatra ho atrehako indray eto amin'izao tontolo izao androany, tsy fantatra izay zavatra ho atrehako any am-piasana androany fa andray fanapahan-kevitra zao fa hijaly manokana mihoatra ny tsy ankatoan'Andriamanitra. Marina mety ho azony teto zany aloha fa zao efa nanomboka mandeha amin'ity lalany ity. Mila miresaka amin'ny tenanao ianao. Ianao tsy haina fiainam-pandreseny zany amin'ny karazan-javatra fotsiny hoe fa mila ataonao fananina zany ataonao tanjona dia lasa tena lehibe amin'ny fitenim-potoana vitsy lasa zay. Mifoa dia manao fananina amin'ity olona. Vavaka fananina mianatra dia manao tanjona mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Manao tanjona ny tsara aman'olona, manao tanjona mamela heloka ny olona nandratra sy milaza lainga mikasika. Aza manontany any fahatsapako mikasika zany satria imbetsaka mihitsy ny tsy nahatsarovako tsara mikasika zany akory. Fa mihoatra ny fihetsem-po isika. Efa nateraka indray pino feno ny fanan'Andriamanitra velona. Tsy voatery iaina amin'izany fahatsapana zany sika na koa izay tiantsika. Laza zavatra aminareo zao afaka manao zavatra foana ianao fa tsy havitan'iny antsisy an'Andriamanitra zany. Hoy aho hoe afaka manao zavatra foana ianao fa tsy havitan'iny antsisy an'Andriamanitra zany. Fa izy ny eo amin'ny faratampony tsy maintsy amin'ny lisotro. Fa izy ny eo amin'ny faratampony tsy maintsy ananako amin'ny lisotro.